Ny ampahany amin'ny volana ireo mpikambana atao amin'ny Otive Boeny teo aloha Prisy Karakotina Andrasana sy Faniry Keliny mampahafantatra antsika ny mikasika izay. Rosony dia amin'ny fandraisany postra malagasy ny Otive Boeny lahara-pameana voalohany famerenana ny volan'ireo mpikambana teo aloha. Araka ny fampanentana ny filoham-pirenena rahateo dia tsisy karazany hoe avance raha izay no ilazantsika azy faraparan'ny volana marsa na ataontsika hoe raha ela indrindra any amin'ny voalohandohan'ny volana avril ho avy izao dia hisy ny famerenana amin'ny ampahany kely ataontsika hoe avance amin'ny volan'ireo mpikambana atao amin'ny Otive Boeny ireo izay ho atao ny postra malagasy atao aty Mahajanga izay famerenam-bola izay. Ho an'ilay mpikambana izay efa tao taloha dia mazava ho azy fa mahatonga ny postra andray ny Otive Boeny dia dikan'izay dia ho averina iray manontolo ny sorabolan'ireo olona ireo. Araky ny tondrozotra izay nodinihan'ireo tompona andraikitry ny postra malagasy manerana ny Madagasikara teto dia tsy hamono antoka ity orinasa-panjakana ity ny afandraisana ny Otive Boeny. Dia androany zany fampahafantarana natao tamin'ny mpiasa aloha voalohany indrindra ny tondrozotra entina manatanteraka an'izay atongavana n'izay tanjon'izay. Dia ny faharoa manarak'izay tonga teto koa ny zareo avy ao amin'ny banky foibe zareo avy ao ampitantana vonjy-maika ny Otive Boeny nanomeny izay vaovao rehetra tsara ho fantatra ho an'ny mpanapa-kevitra atao amin'ny posta malagasy mba hahafahana manao tetikasa matotra tsara satria ny tanjona anie tsy hoe andeha mahan'ilay olana amin'izao fotsiny fa indrindrindrindra anitatra n'ilay sehatrasa mihitsy. Tombontsoa ho anay voalohany aloha zany dia ny fahafahan'ireo malagasy any amin'ny faritra izay any ambanivohitra any misehatra amin'izany atao hoe fikirakirana rahabola izany. Fanamby ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao rahateo ny fanitarana sy ny fanomezana fahafahana ny malagasy tsirairay avy mba hisehatra amin'izany atao hoe mialatsiny amin'ilay teny frantsay hoe inclusion financière. Eo ihany koa nefany fampiasam-bola io dia mazava ho azy fa tsy miditra amin'ny fampiasam-bola izay hiteraka fa tsy antoka ho an'ny postra malagasy izay orinasa-panjakana izahay fa manjary mamono antoka amin'ny fanjakana izay. Mariana vahavolany postra malagasy madiodio no hividianana sy ampihodonana izany orinasa misehatra amin'ny fampindramam-bola madinika izany.